Piasa teratany malagasy ampoly mitady ravinahitra ny Dubai sy firenena Emirates no velo taraina amin'izao noho ny fanandevozana moderna ataondreo mpampiasa azy araka ny fitarainandreo mpiasa. Efa enim-bolana niasany izy ireo kanefa tsy nahazo karama ary nogazana ny pasportindreo mpiasa ireo. Nametraka fitarainana ny ministeran'ny asa ny antoerana manoloana ny zava-misy noho izany ireo mpiasa ireo. Tafakatra hatrany amin'ny 500 metatra toratelo ny fako mila esorina eto Antananarivo amin'izao vanim-potoana izao raha ny fanazavana. Natomboka androany ny hetsika fanesorana fako vaobe amin'ny alalan'ny fiara-miasa maro lafika anisany nanome solika sy fitaovana lehibe ampiasaina amin'ity hetsika ity ny ministeran-drano ny fanadiovana sy ny fidiovana raha ny fanazavana. Afaka veny ireo raharaha mpitsarana mikasika ny fifandirana amin'ny resaka tany azo tamin'ny alalan'ny fanamaintina ambolalin'ny tany na ny prescription acquisitive manomboka izao hoy ny ministry ny fitsarana. Tsy maintsy manao fanamarinana ny fotony ihany koa ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny manomboka izao. Efa vita kosa ny volavolana didim-panjakana amerenana indray ny fanomezana ny fanamaintim-bolalin'ny tany ary nasipanitsiny ireo andininy samihafa. Ho aveno ampiasaina ny teleferika ary tsy maintsy hoarenina hoy ny ministry ny fitaterana tsy maintsy hotohizana ihany koa ireo tetika asa rehetra mbola tsy vita toy ny train urbain izay anaovana andrana ny 15 Desambra ho avy izao mialohan'ny anokafana azy amin'ny fomba ofisialy. Manatra ny raba toko lasy toko vavy tonga soa anatin'izao fotoana ny fampahalalamba vao izao manasa antsika indray hanaraka izany sy hatramin'ny farany. Mpiasa teratany malagasy ampolony mitady ravinahitra ny Dubai sy firenena Emirates no velo taraina amin'izao fotoana izao noho ny fanandevozana moderna ataon'ireo mpampiasa azy araka ny fitarainan'ireo mpiasa any antoerana. Efa enim-bolana niasany izy ireo kanefa tsy nahazo karama ary nogiazana ny pasportn'ireo mpiasa ireo. Nametraka fitarainana ny ministeran'ny asa ny antoerana malona ny zava-misy noho izany ireo mpiasa ireo tatitra hoentiny Sibela Randremazava. Misy teratany malagasy maro efa hoenim-bolana ny asa tsy nandray karama, tsy zarizary ihany koa ny fandraisana azy ireo sy ny asa-panaovana raha ny fitarainana voaray. Mendrika fanandevozana moderna ny zava-misy iainan'ireo malagasy ireo amin'izao ka tena antony anaovan'izy ireo ny fitarainana. Ny anto-tena ireo teratany malagasy ireo ary asa momba ny fanamboarana ny foto-drafitrasa no iantsoana azy ireo. Misy trangana malagasy maromaro moa zany tonga ty amin'ny Emirat, Dubai ny afantarantsika anazy andeha ila ravinahitra andeha hiasa dia tafiditra amina société miasa manao construction ry zareo. Dia ny zavatra misy anefany rehefa tonga ty ny ankizy dia zavatra hafa no ivantanandry zareo. Ohatra ny ka misy amin'izao dia misy malagasy maromaro efa hoenim-bolana ny asa tsy mandray karama dia tsy mahazo sakafo koa matetika ary ny accommodation le trano nametranandry zareo zany efitra anankiray ho an'olona 50. Dia ny taraina tamiko moa ny fianakavian'ireo olona ireo ny angavy rehefa nahita ny tenako tany amin'ny Facebook dia ny angavy hoe mba jereo ny havanay fa mandalo fasairanana. Dia nitsangana ny tenako niona tamin'ireo olona ireo dia nandeha nidina ifotony nandeha nijery le toerana ipetrahany zany. Dia tena mahonena tokoa satria tena miaina anatin'ny esclavage moderne zany le ankizy. Le mpampiasa tsy mirarahana azy nefa ny anto-tena izy ny ala avy any Madagasikara andeha ila ravinahitra atia nefa ny zavatra nivantanany zany tsy mifanaraka amin'ny zavatra noeritreretina ka izay mba miteny mangataka ny zoany dia rahonany hoe gadraina. Ny passeport dia efa nitazomina ary ny vola nanaovan'ny vizan'ireo olona ireo koa ny résidencen'ireo olona ireo koa izay hono ny antony tsy andoavan'ny karaman'ireo satria izy hono nanao ny résidenceny. Dia nitsangana moa ny tenako satria tsy manara-dalàna izany.
mariko fa tsy ny tompo-tanàna no manao an'izay toetra izay fa ny mpiavy ohatrantsika ihany dia manjakazaka no tsy fahafantarany le malagasy ny lalàna misy. Nametraka fitarenana any amin'ny ministera ny asa any an-toerana manoloana ny zava-misy noho izany izy ireo na dia misy aza ny olana tsy tsara ho an'ireo teratany malagasy ny fitsoahana ny mpampiasa satria vao maika miteraka olana sy fanenjehana azy ireo izany ho ny fanazavana. Tovolahy iray no maty nisy namoy tamin'ny fomba feno abibina atao amin'ny commune Ankilivalo, distrikany Betioka Atsimo, faritra Atsimo Andrefana ny 7 oktobra lasa teo, manao antso amin'ny fitondram-panjakana ny fianakaviany fa misy amin'izao fotoana izao manampahefana iray ny antoerana izay mbola mifofony ain'izy ireo araka ny tarainany ireo fianakaviana hatrany tsy afaka mipetraka ny tanàna antsony izy ireo fa miafina any anaty ala noho ny zava-misy amin'izao fotoana izao. TV Plus Soliara no mitatra ny vaovao. Mitaraina ireto fianakaviana avy eo amin'ny commune Ankilivalo, distrikany Betioka Atsimo, faritra Atsimo Andrefana noho ny famonoana tamin'ny fomba feno abibina ny zanak'izy ireo ny 7 oktobra 2024 lasa teo. Manao antsoavo ity raim-pianakaviana namoy zanaka fa mbola miaina ao anatin'ny horohoro ny fianakaviana fa mbola hiverina hamono azy ireto ireo navandoza. Zahay fianakavian'ny tompokolay matoky mitaraina aminareo andrim-panjakana ambony satria anaovany meradada sindry hazolena izahay ny laza meradada fa nitondra dina avy agny bezaha kanjo sy dina hanao kabary fa dina kinaramany soanada hamono ny matoky. Zay ny taregnanay aminareo andrim-panjakana satria ity meradada ty dia manao sy maty manota ambony lalàna fa olo mpanambola. No mitaray zahay fianakaviana agny amin'ny zandaro agny amin'ny fitsarana mbo horohorony meradada koa zahay fa hampamonony gany io. Zay ny taregnanay aminao Andriamatoa filohan'ny fanavaozana eto Madagasikara. Mangataka anao mba hijery akaiky ny mahaolonanay fa mandry sy lavolefo zahay mandrendriragna azy. Reto fianakaviana zazabe hananikeo hindesinay menga gn'alagny. Zay ny fiaignanay eto ka dia mangataka anao manao antsoavo aminareo mpitondra fanjakana ambony mba hijery akaiky ny momba anay. Pasahira zahay anjakan'olo manandraha eo eto fanjakany Baroa, fanjakany Besandry. Nilaza ity Ramatoa namoy ny zanany fa novonina amin'izao fotsiny ny zanaka lahiny. Famononany matoky Mandabe izy mandry misipany Mandabe zay ny tinafokireo agaga anahy zao mifamonona anazy fa izy sy nangalasy sy trasa ambole ng'omby sy fantasy fa vonoy fosiny zao matoky ampitarahinay zaho reniny zao mifaty matoky. Mbola nana mafy manao antsoavo ireto fianakaviana mba hijereny tompon'andraikitra ny voina mahazo azy ireto. Efa nametraka fitarainana fitoriana tany amin'ny gendarme zahay sy amin'ny fitsarana ka mba mangataka anareo zahay tondra fanjakana mba hijery izany fitarainana izany mba hanao mary. Malahelo zahay fa natao vony feno abibiana ny zanakay sy natao mba maty avao tinify avao tapitapahy aby ny lelany alagny betrony vorahiny sinainy tapitapahy ny tombony. Zay mampitaraina anay ray aman-dreny fianakavian'ny tompokolay matoky zay vonony tao Mandabe. Dia zay anany zao aza dabo agnatiny tiano vono fofogna ainay zay fianakavian'ny matoky. Tafakatratrany amin'ny 510 metatra toratelo ny fako mila esorina eto Antananarivo renivohitra amin'izao vanim-potoana izao raha ny fanazavana ankoatra ny fotoam-pahavaratra antony mahabetsaka ny fako ny fotoana ny voankazo amin'izao fotoana izao natomboka androany. Araka izany etsika fanesorana fako faobe amin'ny alalan'ny fiara-miasa marolafy ka anisan'ny nanome solika sy fitaovana lehibe ampiasaina amin'ity etsika ity ny ministera andrano ny fanadiovana sy ny fidiovana raha ny fanazavana raha antsika vetran'izay. Fako miparitaka mandidina ny dabapako na fako misavovina eraka ireo dabapako no hita teto andrenivohitra nanomboka tamin'ny farany herinandro lasa teo. Efa misy amin'ireo fako no efa miparitaka amin'ny arabe ka mitarika fitohanan'ny fiara tamin'ny faritra sasany. Ankoatra ny fitokonana nataon'ireo mpiasan'ny SMA ka nampiato ny fakana fako, fotoana mahabetsaka ny fako ny vanim-potoana ny fahavaratra sy ny fahatongavan'ireo voankazo samihafa raha ny fanazavana.
miabetsaka araka izany ny fako saingy efa miroso miandalana amin'ny fanesorana izany ny rehetra. Manana valonjato hatramin'ny 200 taonina isanandro ny fako rotina eto am'toeranlehibe amin'izao vanim-potoana ny mahabetsaka ny fako zao sy ny fiakarany amin'ny hatraty 200 taonina isanandro. Miasa mafy ireo camion miara-miasa rehetra no tena miasa mafy ary ny fanravonana sy ny fanatobana fako eny an-dalàna amin'izao fotoana izao mba hahatonga an'izany rehetra zany naneratra. Intsika teo ny fikatsoan'ny asa teo ny voazay izay na raha telo isanjato ny fidin'ny fako teny manodidina vataodina teo dia tafakatra enina mivady isanjato izany eraky ny tanànatsika sakafo sy ny asany. Amin'izao fotoana izao efa midina izany dia midina isanjato ary ny fampiasany mbola ezaka sy mampiasa amin'ny miaraka amin'ireo fitaliavana sy ny ministera ihany. Nanolo-tanana amin'ny fanesorana ny fako ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy fidiovana. Nisy ny fampitaovana nataon'ny ministera hanamorana ny fanesoran'ireo fako. Sy neto Antananarivo ihany anefa fa any amin'ny faritra ilay sitraka fanohanana ihany koa amin'ny lafiny fidiovana raha ny fanazavana trany. Sonjanao ministeran'ny rano ihany misy an'ilay hoe fanadiovana sy fidiovana. Dia izay le tapany faran'izay zany no fisitsika eto androany fa ny ministera izay mpiahy ny resaka fanadiovana sy fidiovana eto Madagasikara dia tsy hijanona eto Antananarivo commune urbaine Antananarivo ihany izay etsika izay tolo-tanana ataon'ny ministera izay fa isandrahaka eran'ny Madagasikara. Natomboka androany araka izany ny hetsika fanesorana fako fahobe eto Antananarivo renivohitra amin'ny alalan'ny fiara-miasa maro lafy ka anisan'ny nanome solika sy fitaovana lehibe ampiasaina amin'ity hetsika ity ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana raha ny fanazavana trany. Afaka avy any ireo raharaham-pitsarana mikasika ny fifandirana amin'ny resaka tany azo tamin'ny alalan'ny fanamaintsiana molalin'ny tany na ny prescription acquisitive manomboka izao. Hoy ny ministry ny fitsarana tsy maintsy manao fanamarinana eny fotony ihany koa ireo tompon'andraikitra isantsokajany manomboka izao. Efa vita kosa ny volavolana didim-panjakana hamerenana indray ny fanomaizana ny fanamaintsiana molali tany ary nasipanitsina ireo andininy samihafa. Fanajajina amin'ny sariny Henrik Ranefson. Lasa fitaovana hoentina nararotana akanatan'olona amin'izao fotoana izao ny prescription acquisitive na ny fanamaintiana molali ny tany iray na tsy nisy kosa aza ny asa natao fanajariana ny tany iray dia saika ireo mahitahita sy manambola no lasa mahazo ny tany izay efa nisy nampiasa amin'ny alalan'ny prescription acquisitive. Afaka verina araka izany manomboka izao ireo raharaham-pitsarana mikasika ny fifandirana amin'ny resaka tany azo tamin'ny alalan'ny fanamaintiana molali ny tany raha toa ka misy ny fitarainana mikasika izany hoy ny ministry ny fitsarana. Misy kosa ny apetraka manaraka izany. Décret no nampiatonany ny prescription acquisitive iny ary misy projet de décret koa any izay ampandehanana an'izany indray. Anisany akoatra ny zavatra hafa anisany mesure accompagnatrice de lazaiko hoe tsy maintsy jerevana systématiquement ny toerana izay lazaina fananaovana fanajariana ary fanajariana natao dia mila hoe fanajariana matotra na haritra ary mahafeno ny fepetra rehetra afana mangataka an'izany prescription acquisitive zany mba tsy hoe taratasy fotsiny ihany no tsaraina ary koa hoenona eny toerana ny fokotany sy ny vavolombela rehetra ary anisan'ny zavatra tena hojerenay dia ny fanamarinana ny boky fisoratana eny amin'ny fokotany fa tsy hoe fanomezana fotsiny ihany certificat de résidence fa hojerena tena ny soratra tao amin'ny fokotany ve io olona mangataka prescription acquisitive. Efa nisy kosa ny volavolan-dalàna mikasika ny fanamaintiana molali ny tany nataon'ny ministera ny fanajariana ny tany mba hisiny ny fanarahan-dalàna amin'ny fanaovana izany. Lasa fanararaotany sasany iny fanaovana prescription acquisitive iny ka zay nahatonga ny ministera ny fananantany sy ny ministera ny fitsarana nanokana fotoana nandinihana ny fandrafetana an'ilay décret satria décret no nampiatona azy dia décret koa zany no hamahana azy amin'izao. Efa volavolanay tao amin'ny ministera ny
fananantany efa lasa tamin'omaly any amin'ny ministeran'ny fitsarana ny projet ny décret io zay ny fampiresahanay ny andininy anankoreo angamba zay no novana mba afahana mamaritra tsara hoe mamaly ny fanontaniana teo hoe roapolo taona ny fipetrahana tao amin'le toerana mba afahany mangataka an'le prescription acquisitive. Tsy maintsy misy ny fitsiriany ny fotony atao raha toa ka misy fifandirana ny tany iray azo tamin'ny alalan'ny prescription acquisitive raha ny fanazavana trany. Fa fianakaviana maro etsy amin'ny baipasy alasora no miantso vonjy sy mitaky ny fanjakana hiditra an-tsehatra misy araka ny filazany ny osika sy kolikoly sy nahatonga ny fananantaniny ho lasan'olona hafa tany izay mirefy 2.0 hektara andeha rantsika amin'ny tsy tatra manaraka ity ny ansipirian'izay miaraka amin'ny Abraham Razafy sy Eric Ranefson. Miantso mivantana ny filoha kolonel Mikael Radrerina sy ny ministra ny fitsarana fa nerisoerina avy ny fianakaviana maro tompony tany Akadievo Alasora bypass araka fanazavana izy ireo dia fanontonany maro izy ireo niatrika tsindry sy kolokolo mahakasika ny fananany. Milaza izy ireo fa manana taratasy ara-dalàna ny totaly 2.0 hektara ary misy 1.0 amin'ireo no efa navoaka ny kadasitra ho azy ireo. Gaga sy nalelo izy ireo raha nahita fa vehivavy iray no nahita sy nahazo ny titra sy taratasy iosika mitovy amin'ny azy ireo ary namety amina orinasa vahiny izany ampahan'izany. Araka ny filazan'izy ireo dia nandresy tany amin'ny fitsarana mba rahatonga voalohany izy ireo satria tsy voarakitra ao amin'ny domaine ilay titra lazaina ho an'ilay ramatoa na izany aza nefa ho izy ireo olona nanendry azy izany no efa nigadra no ny osika nataony. Niteraka fitaranana indray nefa taty aoriana rehefa nanao fampiakarana eny amin'ny fitsarana ambony ilay orinasa nivoaka ny didy fandravana ny trano ny ity fianakaviana iray ity na dia mbola eo ampiandrasana ny didim-pitsarana farany aza. Magataka amin'ny fianakaviana mba hiroso amin'ny fandiniana akaiky ny raharaha ny ministeran'ny fitsarana sy ny fiadidinan'ny repoblika. Lazainy koa izy ireo fa nanao fitarainana tany amin'ny Bianco sy ny fiadidinan'ny repoblika saingy mbola tsy nahazo valo mazavatra amin'izao. Titre ceinture dia notoriny tany amin'ny fitsarana izahay analana eto amin'ilay toerana dia aka ny taniny. Dia niditra tao anatin'ny ady moa zany izay atao amin'ny fitsarana mba raha tonga voalohany tao anosy dia nandresy izahay tompon-tany satria izahay manana ny taratasy ara-dalàna anay titre cadastral sy titre foncier ara-dalàna. Dia nandresy izay teo amin'ny ambaratonga voalohany nanaovany zareo fampiakarana ilay raharaha ary resy indray izay tao anatin'izay. Nodidin'ny fitsarana moa zany ny anafoanana ny taratasy tany rehetra teo am-pelantananay ary atambatra ao anatin'ilay titre ceinture izay mariana manokana eto fa tsy misy fond de dossier ao anatin'ny domaine io titre io fa resaka osika sy kolokolo nataony madama Ratsimba Christian Andomiray sy ny sefon'ny domaine tamin'ny taona 2010 sy 2010 no navitany an'ilay titre. Avy eo nanao ny fampiakarana tany amin'ny cassation zahay azonay aloha zany hatreto ny suspension n'ilay didy dia miandry ny cassation na izany naty izany tao anatin'ilay nandresendry zareo anay dia efa nandroso tamin'ny fandravana ny trano teto amin'ny toerana izy hiditra teo amin'ilay toerana raha antsika mahita eto amin'ity toerana misy anay ity. Manentana ny fanjakana izy ireo mba hijery akaiky ny raharaham-pananantany lazain'izy ireo fa lasa nyity ramatoa ity niaraka tamina orinasa vahiny iray mihitsoka sy mijara ny vahoaka madinika tokony hijery izany ny fanjakana raha nambarany. Izao fotoana izao izay manao hetsika manaitra anareo mpitondra fanjakana ao anatin'ny fanovana hijery manokana ity kamisana ity satria araka ny lazainareo dia hijery manokana ireo tany any malagasy arantsindry azo lena sy nalaina tamin'ny tsirariny dia mitodika manokana aminareo mpitondra zany izay hanampy anay azahoanay ara-dalàna ny tany izay marina manokana moa zany hoe ampelantananay mazava tsara ny taratasy tany ara-dalàna eo aminay. Manaraka ny resam-pendray isika. Ny pejy defimedia.info nampidirina hôpitaly indray androany maraina ny mpandrarama amin'ny Ravatomanga noho ny antony ara-pahasalamana dia noentina amin'ny hôpitaly Victoria ao Kandosa indray amin'ny Ravatomanga androany maraina. Ity fampidirana hôpitaly aingana ity izay noho ny antony tsy fahasalamana ny tranga taoriany tazomana azy tao amin'ny fonjany Moka Omaly Zoma alina tontolo. Ny pejy TV+ Info
RN44 miakatra ny rano mitohana fifamoivoizana ao amin'ny lalam-pirenena fa 770 Ambalavato mampitohy an'ny Vodiala sy Ambatondrazaka noho ny fiakaran'ny rano tamin'ny Rotsakorana alina. Dibodrano ny lalana ary satrotra ny fiampitana. Maro ireo fiara simba tafiditra ny rano ny maraina teo. Ny pejy Patrick Andremaefa mankasitraka ny ministeran'ny atitany na vita fanovana lehibe toy izao tsy sintsony ny famborim-bahoaka sy fitsanana makotroka sy fanerena ireo mpiasa sy ireo mpianatra hitsena minisitra sy tompona ndraiky mpanjakana. Ny pejy gazetiko Tojo dia isan'ireo tratra ny fanibozina ra-tsakafo teny Ambomalaza anisan'ireo sisa velona tamin'ny fety iny izy. Ankehitriny naneho fisaorana ho an'ireo nanampy azy izy misaotra an'Andriamanitra sy ireo nanampy rehetra azy nandritra ny fitsaboana itojo sy ny any manokana ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel Mikael Ndrenirina, ny filohan'ny antenimera ny pirenena sy teny Randrena Soloniaiko, Dani Randriambao, LKTS, ny Arozanakody sy ny fianakaviany sy ny malagasy rehetra. Nakasitraka ny mpitsabo rehetra eto an-toerana sy tany amin'ny nosy Maorisy ihany koa izy. Milaza izy fa faly mbola velonaina matoky fa velona Jesosy ary manambara fa mbola hitohy ny fitsaboana azy ka hisy ny fanarahamaso indray ny volana Janoary 2024. Ny pejy Joba Bihary Solofoniaina faly miaraba antsika rehetra indray na ray vaovao maromaro nitendaka androany izay tokony aparitaketo dia zaraiko fa misy tranga fisolokiana mitovy na azo ahy ary maro no voasoloky amin'izao fa tena mila mailo raha mividy fiara na manao location. Fiara maromaro natao location koa ona amin'izao namidin'izany olona tompona agence izany izay mbola karohana raha ny vaovao azo. Ny raharaha fisolokiana izay nahazo anay dia tamin'ny 12 Desambra 2024 ny audience izay anatrika ny nahazo anay averiko alefa mba hitandremany rehetra. Location sans chauffeur dia tsy hita intsony ilay olona rehefa feno ny fiara nilainy. Nisy fiara nisy GPS izay tratra fa mivoaka ny faritra ny fanarahana ka naverina. Ireo fiara namidiny reto soloky avokoa ary tandremo fa izay mividy alatra dia voasazy ihany koa araka ny lalàna ko mitandrema satria ireo fiara izany dia amoronana ireo mpisoloky taratasy izay ananany porofo izany fa efa nisy taratasy niova anarana. Misy indray ireo mividy nefa tsy nisy papia akory. Tena mila mailo fa marobe izany amin'izao ao anatin'izany fisolokiana alatra fiara izany. Amafisiko hoe tambazotra ilay izy satria vao nivoaka teto ny partage nataoko dia MP marobe no voaraiko fa voasolokon'ireo soloky anay ihany koa. Vadina manambonahitra roa izy ireo dia misy maromaro izay natratrarana fiara very ary samy milaza fa nividy avokoa. Nisy ny fiaranay may izay hitantsika amin'ny sary ity, nisy ireo potika tsy voalohany location. Mangataka trano ny fitsarana mba hijery akaiky ity raharaha fisolokiana ity fa tena mambotry firenena loatra ary marobe ireo firenena potika noho ireo olona misoloky manimba fananan'olona. Misy ireo gadra efa navita mivoaka misoloky olona raha ny ka anay manokana. Mangataka anaovana fanadidina ireo olona manarao pahefana mampiasa ny fahefana isolokiana na iarovana ireo tsy marina na koa manakana ny olona na mandrahona akolaka ny hafa amin'izony hitory noho ny fisolokiana nahazo azy. Ny pejy 24 heures mada Moinville Loïc vonina izy ireo ny anolotra ankalalahana ireo fifanarahana nangatany ny solombavam-bahoaka. Nandritra ny fandraisam-pitenena nataon'ny Andriamatoa Moinville Loïc Tale Général ny NEA eo anivon'ny vondrony Axiane Énergie teny amin'ny lapany antenimera ny pirenena Tsimbazaza no nanambarany fa vonina izy ireo ny anolotra ankalalahana ireo fifanarahana rehetra nisy izay tafiditra amin'ny fanadihadiana parlementaire. Nambarany ihany koa fa voatondro foana ny IBP ka anisany tompona andraikitra amin'ny olana mahazo ny Jirama ranomarina dia namary ny antotolobidy iraisan'ny pirenena sy ny nampiasa vola araka ny lalàna malagasy izy ireo. Adininy maro fa ny Jirama dia ao anatin'izao olana izao noho ny antony roa mix énergétique miankina loatra amin'ny termika ary ny vidiny kilowatt amidy izay ambany loatra izay nampidinina ny subvention fanjakana tokony ho 10 taona lasa nefa tsy nisy fampiasam-bola fanampiny amin'ny herinaratra avy amin'ny rano na ny masoandro. Ankoatr'izay nanambary Moinville Loïc fa voendrikendrika izy ireo ho mampitsetra ny Jirama kanefa tsy ivona fa efa 2 taona no tsy voaloha afa-tsy ny 10 isanjato ny fakturany izy ireo nefa mbola mandotrosa karaman'olona ary fojakojany ireo fitaovana ihany koa. Voatery ihany koa manao fitrosana mba ahafahana mandoa ny charge izay efa tsy zakan'izy ireo intsony.
misy fiatraikany lehibe amin'ny toekarena izany kanefa mitahiry hatramin'ny 5 tapitrisa euro isan-taona amin'ny solika ny tetikasa toy ny any Ambatolampy. Para no fananany tamin'ny fanontaniana hoe firy amin'ireo protocole d'accord no sinavin'ny Jirama niaraka tamin'ny vahiny no tena nitarika tetikasa sy fampiasam-bola teto Madagasikara. Manana fahatokina amin'ny fanarenana ny Jirama sy fitondrana vaovao izahay ho izy ary vorona nampiasa vola fanambiny raha toa ka ajainy ny fanjakana ny adidy sy ny fandraisan'ny andraikitra. Nahazo vondrona mpiarerinaratra manana tanjaka 500 kVA hamana ny olan'ny délestage eo Mananjary. Ny orinasa mamatsy herinaratra ho an'ny Mananjary araka ny tapaka nandritra ny fihaonana teo amin'ny Tale Jeneraly orinasa Vima sy ny solombavambahoaka mamihaja Charlot androany alina no hanaingy amin'ny Mananjary. Io vondrona mpiarerinaratra io ary amin'ny alakamisy ho avy izao farafahatarany tsy dia ho tafapetraka ary tsisy intsony ny délestage teknika mbola ao anatin'ny fitadiavam-baolana amin'ny délestage économique ireo tompona rehetra rehetra amin'izao ho iatrany sy ny solombavambahoaka mamihaja Charlot. Sorabarizao no mitatrantsika ny Antsipriam-baovao. Araka ny nambarana nandritra ny fihaonana tamin'ny ministry ny angovo sy ireo tompona andraikitra maro mpamatsy herinaratra dia tsy namelan'ny solombavambahoaka mamihaja Charlot raha tsy safaona tamin'ny Tale Jeneraly ny orinasa Vima mpamatsy herinaratra ho an'ny distrikany Mananjary teny alarobia izy androany efa hitany vahaolana ho an'ny délestage teknika ao Mananjary manomboka ny alakamisy ho avy izao. Misy mono safidy andeha tegna zany satria mba nagniry aho ahita ny toeram-piasana sy ny foibeny zareo dia zay ny antony natonga nany angategna. Dia araka ny filazany zareo dia nahita vahaolana ary zareo dia efa nahazo groupe raika manana tanjaka 500 kVA ka hiala tiny any alina dia andeha alefagna Mananjary. Raha nampakan-tegna ny tao dia hoe amin'ny lakamisy farafatarany efa sy misy délestage teknika koa Mananjary. Le délestage teknika dia hoe le délestage noho ny fahasimbana milina. Ny délestage économique ilay mahazatra sisa no hitadiavana vahaolana raha nambarany amin'ny alatsinainy izao no avoaka ny fifanarana ny taratasy amin'ny orinasa sy ny Jirama mikasika ny famokarana herinaratra. Le délestage économique zany sisa izy délestage économique zay mbola agnatin'ny fikarohana vahaolana zahay aty Antananarivo dia le délestage efa nahazatra ny Mananjary le tapaka amin'ny antoandro amin'ny antoandro igny sy le tapaka manomboka amin'ny telo mandraigna mandrapahatonga ny 7 mandraigna igny. Zay re magnarak'izay resaka contrat dia mitakiky tao ny contrat araka ny nambarany zareo koa dia amin'ny lasinainy ho azo fika le contrat mampagnantegna ny vahoaka ny Mananjary ao fa rehefa hitako ny contrat dia ho ataoko sy ataoko tompotragno mio ny vahoaka ny Mananjary. Mampanantena ny solombavambahoaka ny Mananjary mamihaja Charlot fa tsy maintsy ho hita ny marina mikasika ny famatsiana herinaratra ao Mananjary ary hitady ny vahaolana rehetra mahana ny olan'ny délestage ao amin'ny distrika iadidiny ity farany. Ho averina ny fampiasana ny teleferika ary tsy maintsy ho arenina hoy ny ministry ny fitaterana tsy maintsy ho tohizana ihany koa ireo tetikasa rehetra mbola tsy vita toy ny train urbain izay anaovana andrana ny 10 Desambra ho avy izao mialohan'ny anokafana azy amin'ny fomba ofisialy. Eliza Herman. Mijana ho fananam-panjakana ireo tetikasa natomboky ny fitondrana teo aloha ka tsy maintsy tohizana sy arenina hoy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Raha namaly ny mpanao gazety momba ny mety ho tohin'ireo tetikasa ireo amin'izao fanavozana izao. Ho an'ny teleferika manokana ao anatiny manao ny fanadiadiana ireo teknisiana amin'ny fanarenana ny simba. Ho an'ny train urbain kosa isy ny andrana ho atao ny 15 Desambra ho avy izao mialohan'ny hanokafana azy amin'ny fomba ofisialy tsy ho ela raha ny fanazavana. Mbola tsy voafaritra ny mety ho sarandalana saingy tsy oatra ny 3 ariary raha ny fanamafisan'ny ministry ny fitaterana sy famantarana ny toetry ny andro. Novaina amin'ny endriny vaovao ihany koa ny lokon'ity fitaterana andalamby ity. Anisan'ny lahara-pahamehana amin'izao ny fanarenana ny sehatry ny fitaterana napakabaka. Azo heverina ny anafoanana ireo trosa mivangongo nandritra ny taona maro izay raha mangarahara ny fitantanana ireo orinasam-panjakana misehatra amin'ny fitaterana napakabaka toa ny Madagascar Airlines, ny ADEMA sy ny ACM ho hiatrany ny ministry ny fitaterana sy famantarana ny toetry ny andro. Olom-baovao tanteraka moa no apetraka eo andohan'ny ACM izay andrasana mialohan'ny 20 Desambra ho avy izao ny fanendrena ny Tale Jeneraly. Ny tafa tamin'ireo mpanao gazety malagasy sy vahiny ny ministry ny fitaterana sy famantarana ny toetry ny andro iresahana ireo asa tao sy miandry ny ministera.
Tombanana isy fiakarany vitsolika ho an'ny volana desambra 2024 araka ny vinavina napetraky ny ofisy malgache des hydrocarbures tamin'ity herinandro ity tsy ohatra ny 200 ariary isaky ny litatra nefa izany fiakarana izany raha nitatitra ferana ho latsaky ny 200 na mihoatra ny 200 ariary isaky ny litatra ny vitsolika ampiarina eto Madagasikara ao anatin'ny fampiarana ny vitsolika tena isy fitiavana Dony Shivrasata. Nampiarina nanomboka ny volana janoary 2024 ny vitsolika tena izy teto Madagasikara. Voakasika izany avokoa ireo vokatra amidy any amin'ny tompon-tsolika, ahitana ny lasantsy, ny solika fandrehitra sy ny gazoal. Miovaova isam-bolana araka izany ny vidin-tsolika hita any amin'ny tompon-tsolika nanomboka tamin'ity taona ity. Isaky ny fiandohan'ny volana no hita izany fiovana izany. Raha ny taira imarika avy amin'ny office malgache des hydrocarbures, saika nahitana fidinana kely hatrany ny vidin'ny lasantsy nanomboka ny janoary 2024. Niainga tany amin'ny 705 ariary izany ny desambra 2024 ary jifaina eo amin'ny 1.5 ny litatra amin'izao fotoana izao. Nahitana fidinana tahaka izany ihany koa ny vidin'ny gazoal hatramin'ny fampiarana ny vidin-tsolika tena izy. 704 ariary izany tany amin'ny volana desambra 2024 ary amidy 504 ariary ny litatra amin'izao. Nahitana fiakarany kely ihany nefa ny gazoal tany amin'ny volana aprily me 2024. Ny soltany fandrehitra kosa no tena nahitana fiakarana ho an'ity taona ity. Niainga tany amin'ny 704 ariary ny soltany ny volana desambra 2024 efa tafiakatra 703 ariary izany amin'izao fotoana izao. Tombanana izy fiakarany ny vidin-tsolika ho an'ny volana desambra 2024 araka ny vinavina apetraky ny office malgache des hydrocarbures tamin'ity herinandro ity. Tsy ohatra ny 200 ariary isaky ny litatra nefa izany fiakarana izany ho nitatitra. Miankina amin'ny fiovaovan'ny vidin-tsolika maneran-tany sy ny tany fifanakalozana amin'ny dolara amerikanina ny fiovaovan'ny vidin-tsolika tena izy ampiarina eto amintsika. Ferana ho latsaky ny 200 na mihoatra ny 200 ariary isaky ny litatra ny vidin-tsolika ampiarina eto Madagasikara ao anatin'ny fampiarana ny vidin-tsolika tena izy ho fitsinjovana ny vahoaka. No esorina avokoa ireo masovon'i Madagasikara atao amin'ny UNESCO, France, ao Suisse sy ny solitena maritra ao Genève, ny tao Maroka sy Chine tamin'ity herinandro ity nandritra ny fanapahan-kevitra noraisy ny filan-kevitry ny minisitra nanamarika manokana ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia teo ihany koa ny fanomezana toerana eo anivo ny fiadidiana ny fanavaozana any colonel Patrick Rakotomamonjy sy voatendry ho taleny bransahana ny fitarainana eo anivo ny fiadidiany ny fanavaozana izy. Fitiavana Adonisy Ivrasata no manatatra izay filan-kevitry minitra izay antsika. Misy hatrany famoahana didim-panjakana manafoana ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony amin'ny toerana iray isaky ny alarobia ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra amin'izao fanjakana vaovao izao. Raha ireo gouvernoura manerana ny faritra sy prefet sasatsasany tahaka ny teto Antananarivo no noesorina tamin'ny toerany andro vitsivitsy lasa izao. Nitodika tany amin'ireo masoivony Madagasikara miasa nivelany indray ny fampiarana ny didim-panjakana manafoana ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony amin'ny toerana iray tamin'ity herinandro ity. Masoivony Madagasikara miisa 4 no indray noesorina tamin'ny toerany. Eo ny masoivo malagasy ao amin'ny UNESCO ao France, Yvette Silla, vadina velany Prime Ministre teo aloha Jacques Silla, mpiara-dia amin'ny Andry Rajoelina, filoha teo aloha Yvette Silla, notendreny filoha teo aloha solitenany teo anivony OIF izy ny taona 2024 ary mbola Yvette Silla ihany koa no anisany nanakina ny Andry Rajoelina ny fanomanana ny fandraisana ny Papa François tonga teto amintsika ny taona 2024 ary avy eo voatendry ho masoivo malagasy ao amin'ny UNESCO. No esorina tamin'ny toerany ihany koa ny masoivo any Suisse sy solitena maharitra ao Genève sy Vienne ny Dr Jacob Teindrazana Arvelo. Manampahaizana manokana amin'ny lalàna iraisam-pirenena izy ary anisan'ny tena nahafantarana azy ny anjara ndraikiny ao anatin'ny fifampiresahana amin'ny fanjakana frantsay mahakasika ny famerenana ny nosy Illes Éparses. Mbola tafiditra tao anatin'ny délégationna nandeha tany Paris ny volana Jona 2024 teo izy nanatrika ny fivoriana faharoa ao anatin'ny fifampiresahana amin'ny fanjakana frantsay mahakasika ny famerenana ny nosy Illes Éparses. No esorina tamin'ny toerany ihany koa i Jean-Louis Robinson nanomboka ny taona 2024 no nitana izany andraikitra izany izy ary anisany niara ny fanesorana ihany koa i Joara Jobson masoivony Madagasikara ao Maurice. Nisy fanendrena maromaro ihany koa ny alarobia teo tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra
voatendro taleny Bromsana ny fitarainana eo anivo ny fiadidy ny fanavaozana ny kolonely Patrick Rakotomamonjy endrika tsy zoviana amin'ny mpanara-baovao tao anatin'ny raharaham-pirenena mafana teto amin'ny firenena anisan'ny nahafantarana azy ny oronan-tsary maro nataony miresaka ny raharaham-pirenena fa indrindra manonona ny mpandraharaha malagasy Mamravatomanga anisan'ny nahazo fanendrena ihany koa ny jeneraly Zafy Sambatra Nandrasana Arsoa Ravoavy izay mitana ny andraikitra inspecteur à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Nampafantatra ireo vahoaka sy ireo sefokotany ao amin'ny distrika Ambatofinandrana ny solombavambahoaka voafidy tany an-toerana fa tsy maintsy manaraka ny fiovanany rehetra ao anatin'izay fanarirana izay dia isy ny famolavolana lalàna ho an'ny tantsaha ahafahan'izy ireo misitraka fisotrondronono nidina tany an-toerana ny solombavambahoaka ny zara fitaovana ho an'ny tantsaha sy moto ho an'ny mpitandro ny filaminana. Abraham Rasafy. Distrika iray ao anatin'ny faritra Morony Mania Ambatofinandrana ny tantsaha no maro anisa manaraka ny raharaham-pirenena ihany koa ny ponina ka nampahafantarana azy ireo niaraka tamin'ny sefokotany ny fiovanana izy teto amin'ny firenena amin'izao fitondran'ny filoha Mikael Randrianirina izao amin'ny mahasolombavambahoaka ny tenany ihany koa ary filohan'ny voamierany fambolena dia hanolotra volavolan-dalàna ny tenany ahafahany tantsaha misitraka fisotrondronono. Ny filoham-pirenena dia faniova Sandro Rajoelina koa fa colonel Mikael izay moa na hoe fanovana satria roso any amin'ny fanovana-drafitra isika ka tsy hon-dalana lehibe tsy azo hitovirana eto amin'ny firenena ny fanovana ny rafitra. Ny tenako moa no filohan'ny vahomeran'ny fambolena sy ny fiompiana eo anivony amin'ny teny meram-pirenena. Ny fanovana eritreretiko ho atao zany ary edina mafia dia ny hanomezana sehatra ny tantsaha eto Madagasikara ary hitondra volavolan-dalàna ny tenako mahakasika ny atao hoe retiretiko amin'ny tantsaha zany hoe amin'izao fanovana zao zany dia editsika handray retirety amin'izay ny tantsaha. Nidina tany an-toerana ny solombavambahoaka Richard Razafindrabary ny zara moto an'ny mpitandro ny filaminana ampanjakana ny fandriampahalemana ary izy no iantoka ny solika ho an'ireo moto ireo. Ho an'ireo tantsaha ihany koa dia nozaraina fitaovana sy masomboly ahafahana mampitombo ny vokatra. Natolotra zao moto fidy zao hanaovana fandriampahalemana ato anatin'ny district izany hoe hanampiana an'ireo mpiandraikitra ny fandriampahalemana. Dia commune fito aloha zany no tratran'izy io dia commune roa any Andrefana dia commune telo any Avaratra dia Fianorivo ary ny eto Ambatofinandrana. Napetraka io zany ho tantanana ary misy tompona andraikitra mitantana azy dia raha voaresaka fandriampahalemana zany dia mandeha moto io ary afaka mampiasa azy daholo na gendarme na miaramila na polisy na ny lambamena na ny président fokotany raha misy io sy andreo hoe Paikady iray ahafahana mandrindra ny asa atao hifanaraka amin'ny zava-misy ny fotony ny fananana tahirin-kevitra ara-jeografia mbola maro ny vondrom-bahoaka paritra tsy manana izany izay lasa sakana ho an'ny fampandrosoana eny fotony sy nisy araka izany ny atrikasa mpivondronana ireo mpanetsiketsika amin'ny famokarana fikirakirana sy fanapahariahana ny tahirin-kevitra ara-jeografia izay notanterahana teto Antananarivo fary Fidy Rakotomanala. Olana amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ireo tetikasa fampandrosoana eny fotony ny tsy fifanarahana ny fanapahan-kevitra raisina amin'ny zava-misy tsy mamaly ny filany ny eny fotony ireo tetikasa na asa hoentina any ka tsy ahitana vokatra mivaingana raha ny fanazavana manome ny famaritana sy ny fitanisana ireo zava-misy eo ambony ny vohotany sy ny fifandraisany amin'ireny atota-kevitra hafa mahakasika ny mponina ny tontolo iainana manodidina na ny sehampiariana sy ny famokarana eo aminy anefa ny tahirin-kevitra ara-jeografia izay tokony anana ny vondrom-bahoaka paritra tsirairay manampy amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra miorina amin'ny atota-kevitra voamarina sy mirindra ny information géospatiale. Ilaina ny information géospatiale amin'ny famolavolana, fandrafetana ary fandrefesana ny vokatra azo amin'ireo politika mpanjakana isan-tsokajiny, programana asa sy tetikasa izay miorina ambony tany na miantoka amin'ny tany. Fitaovana anankiray entina mba hafantarana ny mikasika momba ny tany tsy ny aty an-tanety ihany fa ny an-dranomasina ihany koa
mikasika ny ahafahantsika mamolavola politika fitantanana sy fanaovana investissement ho an'ny eto amin'ny firenentsika. Anisan'ny zava-dehibe amin'ity atrikasa androany ity ny tanjona voalohany dia ny fampahafantarana izay mikasika an'izay information géospatiale izay. Raha nisy ny ezaka natao raha fantatsika mikasika ny ohatra ny sommet de beaux nationaux dia natao ohatra ahafantarana ireo tany izay nampanofaina na hofaina. Ny mikasika ny information géospatiale zany dia anisany afaka amoahana ary indrindrandrindra tsika moa hiezaka anao an'ilay famoahana karazana catalogue foncier national ahafahantsika manamora ny fampiasana andreny tany sy fandrindrana andreny investissement na fampiasam-bola ataon'ny mpandrarà na eto atoerana na avy any ivelany. Nisy ny atrikasa fandrindrana ny fitantanana ny tahirikevitra ara-jeografia nandraisan'ireo sampandray ara-panjakana, sehatra tsy miankina sy ny sehatra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana anjara. Hiditra amin'ny dingana vaovao misehatra ny fitanterana an-dranomasina maneran-tany indrindra tsy amin'ny faritra Océan Indiana, Azia ary Océanie ny serana sambo ny toamasina rehefa ho tanteraka ny asa fanitarana amin'ny taona 2024. Eo no antenaina fa ny toamasina mitana ny anjara toerany hub iraisam-pirenena, toerana fipartany entana makany amin'ireo firenena hafa tafiditra anatin'izany ny fafany seranana mandray sambo goavana mazakatra amin'ny 4,000 sy 1,000 conteneur izay ampiakatra be ny lanjan'i Madagasikara eo amin'ny fifanankalozana ara-barotra fanampanazavana. Volana an'ireo seranatsambo lehibe hafa eto Afrika sy any amin'ny Océan Indiana no andalo ireo sambo mpitondra conteneur lehibe makany Azia sy Australie. Rehefa tafita ny fantarana ny toamasina dia sokatra ny fifananana ka afaka hiatrika mivantana ireo seranany manodidina Madagasikara ary ametraka ny toamasina ho ivony ny fivezivezena entana eto amin'ny faritra. Ny seranatsambo ny toamasina dia varavara ny ranomasimbe Indiana. Raha no heverina fa tany lavitra i Madagasikara dia ankehitriny kosa izy dia eo afovoany ny fifamoivoizana ny ranomasina. Ny fiovan'ny lalatsambo ankehitriny no ny fandriampahalemana, ny paikady ara-toekarena vaovao dia mametraka ny toamasina ho foibe stratégique amin'ny fifamoivoizana ny ranomasina satria mampifandray ny kontinanta rehetra izy noho ny fipetrahany eo amin'ny saritany. Isan'ny foto-drafitrasa lehibe hanova tanteraka ny endriky ny seranatsambo ny fananganana ilay quai C4 toerana vaovao iantsonan'ireo sambo mpitondra conteneur raha sambo mahazaka 3,000 conteneur fotsiny mbola azo raisina ankehitriny. Isokatra amin'ireo sambo goavana mahazaka 4,000 sy 1,000 conteneur isika rehefa vita ny asa fantarana. Ny volana aprily 2020 no natomboka ny asa fantarana iarahana amin'ny japonais. Akoatra ny C4 dia eo ihany koa ny fanamboarana ny tany malalaka fitehirizana conteneur amin'ny 10 hektara ary fanalavana ny rindrim-bato fiarovana amin'ny onjan'ny ranomasina. Ny fanatanterahana ny quai C4 dia dingana lehibe amin'ny ahatongavan'ny toamasina ho ivony fifanankalozana. Afaka mandray sambo maromaro ndray miaraka ary ny alalan'ny rano dia ahafahana mandray sambo lehibe. Manandanja zany mba ahatonga ny seranatsambo ny toamasina ho toerana foibe amin'ny famindrana entana sy ny fitaterana. Toamasina dia mijoro ho fototra stratégique amin'ny fanamafisana ny toera Madagasikara eo amin'ny sehatra ny ranomasina iraisam-pirenena. Tafiditra tao anatin'ny hetsika ho fanamariana ny 15 taonan'ny Royal Spirit ny fikarakarana fisariana ho fankasitrahana ireo mpanjifa ny androany 20 Novambra no nanatanterana ny fisariana Tetsy-Behoririka izay nentina namaranana izay fankalazana ny 15 taonan'ny Royal Spirit izay loka lehibe maro no nosariana androany teo anatrehan'ny Police des Jeux Samandre Mahiva. Noho ny famaranana ny 15 taonan'ny Royal Spirit dia nitaterahana teny Behoririka androany fa 20 volana Novambra ny fisariana goavana ho an'ireo izay nandray anjara rehetra. Efa miaraka amin'ny commissaire au jeu tiketo, miaraka amin'ny monsieur Rajoelina Chanot, dia miaraka amin'ny madame Retouzoanitra Lidiane. Ity tombola ity moa zany efa nanomboka tamin'ny 11 août fa hatramin'ny 29 novembre sika vao anaovan'ny tirage au sort. Anankitelo moa zany ny olona ho sariana ato anatin'ity tirage au sort ity
dia mahazo loka anankitelo samihafa. Ny anankiray bon d'achat, ny anankiray manaraka écran plat, dia ny fahatelo farany dia moto marque Royal Spirit. Daholo moa zany izy rehetrarehetra ireo. Ny fepetra ao anatin'ity tirage au sorti mandray maka manao tirage anankiray zany ny mpanao tirage dia atsoina eo eo telo misesy ilay olona voasariky ka raha ohatra ka tsy mandray telefona dia averina ato anaty urna ihany dia misarika vaovao ino zany le anarana fanomezan-tsoa 65 hectares arabaina zany fa ianao nahazo bon d'achat ianao raha zafy mahery androany fisarihana ny tombola 50e anniversaire Royal Spirit dia anisany nahazo écran plat ianao arabaina. Ino ary le azo an'le moto? Iza indray nahazo an'le moto? Kotoary vony rovo. Amin'ino fa asianao orakoraka be kosa ao anatin'ny fitenenako hoe nahazo moto ianao. Raha kotoary vondavaka nahazo ny loka voalohany dia ny moto izany. Raha zafy mahery Célestin no nahazo ny loka faharoa dia écran plat. Fa Mezatsoa nahazo ny loka fahatelo bon d'achat. Loka tao anatin'ilay izy moa zany efa ireny hitantsika teo ireny fa moto, télé, bon d'achat atao amin'ny botikan'ny Royal Spirit. Vita soma tsara zany ny fisarihana izay natao ary efa eny teo ny izay olona nahazo ny loka tao anatin'izany izay isaorana eto an-trano. Royal Spirit mandritra ny opération Black Week dia manao promotion zay 20% amin'ny produit maromaro. Ankoatr'izay ihany koa manana boutique ny Royal Spirit ankoatra ny vin sy ny alcool dia misy any cuisine déco ery apita misy promotion be ao plus de 20% mahatratra any amin'ny 50% voire même 80%. Dia manasa anareo ho tonga ao feno article be da be dia manasa anareo. Les promotions nanomboka omaly dia mifarana androany ariva fa mampanantena anareo izay fa mois de décembre misy produit vaovao ivoaka dia misy ihany koa ny promotion izay mbola tazominay moa zany fa tonga afa aty am-boutique ety Behoririka misy anay. Irahantsika mahafantatra indray ry aloha ny voambolana ao amin'ity sabotsy ity. Toy izao indray ny voambolana ianarantsika mizatra ny mampiasa azy. Azo fi. Ny hevitry ny hoe azo fi dia azo tsiro, izany hoe matsiro na koa hoe mankafy tsiro. Madika ny heviny koa ny hoe mahazo fahafinaretana. Amin'ny teny frantsay ny andikana azy dia hoe délicieux na koa hoe avec plaisir. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Tsapako tena mamitsy ny fanarahana fandarana eto amin'ny fahitalavitra TV+. Azo fehery manaraka izany isan'andro na koa hoe hafa ihany ny Radio Plus. Azo fehery rehefa mandreny iran'ny fahazazana sy ny fahatanorana. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Mafilotra aoka izany ny sakafo karakarain'io mpahandro io. Azo fehery mihinana azy any ka tena mazoto homana. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro ny mampiasa ity voambolana hoe azo fi ity rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasaina azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Asaina hatrany isika hanaraka ny fandarana any aty aminay amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao rehefa sabotsy tahaka izao. Izay koa dia mametraka ny mandra-piona ao amin'ny manaraka indray ary mankasitraka asika hanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany.